Efa ndresaka an'izay familiana fiarakodia any izay ihany isika makasika manokana ny fanomezan-dalana na ihany koa zany ilay antsoina hoe permis biométrique dia nangataka ny tokony ametrahana sampan-draharaha mamehy zany any Antsirabe ireo sekoly fampianarana familiana fiarakodia olana ho azy ireo ny fiakarana eto an-drenivohitra vao afaka mahazo izany taratasy vaovao izany. Toy izao ny fanazavana. Permis biométrique ana Antsirabe zany hatreto aloha dia mbola somary problème kely satria ny avy amin'ny faritany mbola vao indray mandeha nidina tany Antsirabe nanao biométrique dia izay ihany. Nefa ny izahay Antsirabe raha miakatra aty Antananarivo dia midépense eo amin'ny 6 alina ariary eo miaraka amin'ny frais sy ny sakafo. Dia izay zany mba mangataka ihany koa zany ho azy zareo avy aty amin'ny faritany Antananarivo mba hidina any Antsirabe mba hanao biométrique satria lavitra izay dia misahirana zany izay amin'ilay resaka biométrique. Dia mangataka zany izahay haute école Antsirabe mba tsy ho asontrotra le droit d'examen satria tsy zakan'ny mpianatra ihany koa ilay izy.